atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Reny mahery fo. Tantara nosoratany Ventsy Niaralala. Mpilalao ny tantara Louise Ravelso, Sylvia Randrinatoandro, Sofaniry. Niaraka tamin'ny Sineza Faly. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Reny mahery fo. Tantara no totosainy manimbotra. Anio no andro fa enina. Avitra zanako andray marina dia tena vita setra tokoa hoe namela rery anao tato. Efa sakafo ny zanako. Rehefa aloha misy mofo meva azy. Tokoa sotra betsaka madama. Ao andreto avitra. Ty tonga dia nanesikoesika be ilay zazalahy kely marina. Tena nona tokoa izy raha izao fijeriko azy zao. Tena saly efa tokoa ry madama Rondro a. Naleona ka ny amin'ny vehivavy niany fa nariny teto ny zanakay. Tsy ireo anie ny entanay rehetra tsisy atotsony. Mino fa tapitra nangalarin'ny olona teto amin'ny manodidina teto ihany zao reny. Dia ho zany tokoa ve? Eny hitako somary nisy entana ihany aloha tato aminareo tamin'izay nakanao taty ireny. Zany ny fiainana eto Ambohimadizina madama. Manararoatra amin'ny fahavoazan'ny hafa fotsiny. Mino koa fa vitan'izy ireo fotsiny ny jerijery ny avitra tato fa tsy nomena hanina akory. Mba tsy nivonoin'izy ireo tato ary ty zazy ty raha izany koa. Zay tokoa aloha nandro fotsy natory rery tato zany ty zanako ty. Isorana n'Andriamanitra aloha mba tsy narary sy mba tsy nisy namono tato izy. Madama, mba miangafy anao a. Hoe ahoana izay? Mba havelao hiasa ao aminao a. Sy asa hitanao fa mety amiko ao aminareo ry a. Dray tsy lasy. Efa fay a. Olona efa nangalatra tao amiko very kalakely ty dia mbola ho resiko ihany a. Tsy miditra amin'izany. Miangavy mo madama. Manome toky anao fa tsy amerina an'ireny zava-bitako taminao reny tsony a. Eto imasony reto polisy reto nanambarako fa raha mbola manao ohatr'ireny a dia gadrao mandra-pahafatoko. Eo mo madama, amelomako an'ity zanako ty ane. Samako tsy manana anton'asa nefa mivadiko koa lasa nandao anay. Zao ary. Raisiko hiasa ato amiko ianao a. Fa izao anefa anao taratasy mazava tsara tsika. Taratasy milaza fa raha mangalatra ato amiko ianao a dia gadraiky mandra-pahafatinao. Asiana ny soniako sy ny sinianao io. Tsy maninona izany madama. Dia mamerina fisaorana ho anao hatrany ry a. Fa hono tokoa aloha ry anja. Inona ho any antony tsy nanaovanao pastera tsony? Dia ohatrany tsy hitako nisokatra tsony koa ilay fiangonana nisy anareo iny. Ahoana aloha ny tena fandehany ha? Eo koa ianao dia mamofo tamandro eo. Otry? Zavatra efa navalony taona tany dia mbola fazona indray. Mamofo tamandro ahoana ha? Tsy azoko. Tsy fantatro ange ilay zava-nisy matoany manontany. Fa nisy inona ka ha? Enzana pengeny nahazo anatao amin'ny fiangonana iny. Fa ahoana? Ny tena marina fiangonana oriko manko izy iny. Ay ve? Hitanao reny olona nataonay nijoro vavolombelona hoe sitrana sy nahitana fagakana sy eo tamin'ny telestop fiangonana ireny. Olona karamaina daholo reny. Otry, mba ataovy resaka matrotra kosa rangaha. Tena marina ane zany Ay ve? Rehefa fantatry ny fanjakana nefa izany zavatra izany dia nakatondry zareo ny fiangonana iny. Lasa fanana mpanjakana ilay izy amin'izao. Tena enjana be izany tantaranareo izany ka. Gaga ange izany ilay indray andro izay. Nisy mesazy tonga tampoka atao amin'ny telefoniko. Avy amin'ny nimero tsy fantatro izy io a. Zany mesazy hoe ahoana? Ohatran'izao ilay mesazy tonga amiko tao Salama pastera. Ahoana ihany ny karaman'ireo olona fito karamaina ny tsipatsipaka. Aika tena marina zany le izy.
diso numéro zany le nandefa an'le mesaziko na koa hoe olona tiana ratsy andreny fiangonana manao fakakandreny tena vomaika tsy azoko aloha ny tianao ambara ry anja ka ny fiangonanay ihany eny fantatra hoe namita-bahoaka ohatran'izany fa tsy hoe ny fiangonana rehetra manao fakakana akory za mino fa tena mahavita fakakana tokoa ny fiangonana sasany milaza mahay fakakandreny ka inona zany mahatonga anao miteny an'izany ry anjaka satria osy Kristy Jesosy hoe zay mino ahy dia anao ny asa tao kokoa ary anao ny oatra noho izany azy izy satria makany amin'ray tsarovo tsara fa nanasitrana mararany izy tety nanao fakakana be dehibe ihany koa noho izany ireo izay tena mino azy zany dia mbola mahavita lavitra noho izany indrindra ireo fenon'ny fanamasina eny mety marina ihany aloha zany kaozinao zany fa zao inona tokoa aloha ny asanao amin'ity mivoakala lavy ty mivarotra entana amin'ny alainy 67 hectara sy tsara lalàna eny zay mampandeha ny tsena na le matetika ka maninona moa zany ary mba miaraka aminao mivarotra n'izany entan'izany ka zange ho aka tsy anasy zao mpiasa ny somera mada io zao asa te mety alatalo rery setra any aminao anga misy an'le entana afaka amidy eny otry ka zay entana amidinao nika ambanatsikako manoatra koa no miresaka amin'ny dala miresaka aminao ilozaka aloha ianao Viva 98.8 tena mazoto miasa mihitsy eny verity izany sady tsara fiasa jereo eny raha sy madio milamina tsara iry zato trano amin'ny anaovanao azy zany fe madama ka tsy maintsy atao tsara ny asa madama io any mba fivelomanay mianaka inona no hoaninay raha tsy asa tsony tena marina reto izany tenindry izany ataovy tsara foana ny asa ninonninona za manokana dia midera ny herim-po anananao aizako mifovo maraina be ianao maka ranon'olona dia avy eo manao ny raha ato an-tranoko vita nefa izany dia mbola maka ranon'olona hafa indray ianao mafy ianao ka nga hita se hoe mafy madama akana fafiny sy ajaina tsara aloha izay asa ananana afaka nahoinina amin'ity tena tsy manana diplôma koa anefa faharoviana tokoa ty zanako ity vao ampianarinao tokony efa mianatra amin'izay eny izy io madamo Rondra menatra be tsy izany mantsy fa hiavitra ane ka ny tena marina tsy manana kopia io zanako io tia apiditra azy an-tsekoly mihitsy afa izay ny olana aminy dia tsy hitako izay atao rivero zaza be efa firy-taona io kosa ve dia mbola tsy manana kopia ihany hatramin'izao tena ray aman-dreny tsy mivaky loha marina nareo ka zany avy kosa ve dia tokony atao ambanin-javatra kare madama tsy mahay izay lohany sy rambony amin'izany fikarakarana kopia izany ane le rain-janako koa tsy mivaky loha tamin'izany ina no ataoko madamo Rondro tiako hianatra ny ho any zanako zao ary tsy ho ela dia izy fanamboarana kopia vao be eto amin'ny kominina misy atsika dia ararotsitsika amin'izay ny fanamboarana ny kopiany aza matahotra ianao fa apiko ianao manao an'izany dia tsy tokony atahotra hiditra birao koa ianao izay manko matetika ny lasa olana tsy avitan'ny olona sasany zavatra sy tsy azahoana tombontsoa tokony ho azony dia misaotra betsaka re madama manana zoko tokoa manana anao dia izao aloha mazava loatra izany fa tsisy anarandray io zazy io misoratra aminao rery io sa vita soratra nareo mivady ka tsy vita soratra izany izay sady aleo koa tsy misy anaran'le tsy manjary iny any anaty kopia an-janako zanako rery io eny ary aleo ery amin'rery bozaka mahafinaritra ery tsika makaina ry setra sa tsy mety aminao tsy maninona fa mety eny ka le tia inona koa ary zany zavatra vohitsako izany
marina mafy tsy maloton'olona izany a. Tena nanitsaka minina ty sady amin'io minina vita sonoa mihitsy. Aza dia mahatsiravina eo ry anja. Minina vita sonoana koa ka ha? Ngasy hitanao le olona nametraka minina teo e. Ry vehivavy sonoa miakatra amin'ny fiakaran-driny nametraka an'io teo. Hitako mihitsy izy teo nampiakatra pataloha. Haika avy nametraka minina teo. Sao le olo tiako nanitsaka an'le minina. So ihany fa minina tsy mahafaty olona aloha e. Tsy mahafaty olona fa mahakarary olona ko. Lolo fa fako ty ka tena sonoa mahatsiravina sy aty amin'ny fampiarahany bandy aty verangano anaovan'ny adalaniko. Eny mety nambolo goavy koa ngamba nisiko. Nambolo goavy ahoana koa fa tsy azoko. Tokana ihany ny fambolena goavy ry anja mametraka minina ohatrany nataon'le sonoa teo iny. Mahatsiravina. Hitako. Fa ondoko ary setra. Ahoana izay ke? Aiza tokoa ianao tia miasa e. Lazao amiko amin'izay ny toeram-piasanao sy ny tena asanao. Ry anja koa zany. Ao amin'ny somary madary amin'ny miasa efa nilazaiko anao foana kosa nge zany e. Aza mba miany ihany eo ianao fa fanontaniako valiana e. Ka marina zany ko. Eny ny tena marina aloha efa tsy miasa tsony ahy. Voaka tamin'ny asa ka fa tratra nangalatra tao am-piasana. Tena marina ve zany? Eno enoe aloha za. Jerenao ngitsy trano be itsepitatsika itsy. Tena tsara io trano io dia raha tsara dia maninona anao nga io? Hitanao io ny tranony bandy io. Zany oa. Zany ve chéri? Eny. Fa tsy any Ambohimatizina indray zany nareo no mipetraka. Ary ny olona mpivady mivoaka miaraka amin'ny fiara avy ao anaty vavahady reny mba izy reny? Reny dada sy ny mama ny bandy. Eny oa. Ary tena manakatao nareo raha zany Tsy disy ihany zany miaraka taminao ko. Ka enoe aloha fa aza mbola maika ianao e. Hitanao iny vehivavy mitondra moto miditra amin'ny vavahady iny. Iny indray zao iny ny anabavin'ny bandy. Tena manjakosa zany anabavinao zany Hitako hoe tena dia somary lavitra ary tsika. Ohatra ary iny lehilahy mivoaka amin'ny vavahady mihaino écouteur iny indray izy iny. Zany ny bandy zany ka. Si lehilahy mahatsiravina. Ve olon-kafa ty bandy resahanao ty fa tsy ianao akory ne veriko fa ianao. Izao lazaiko anao mila anao miasa sady andao koa oty fa tsy fifaliana vera ngano tadiavina taty nefa dia atezerana be tsoro amatany no azo. Viva Radio nanolotra ho anao teo Reny Mahery Fo. tantara nosoratany Ventsiny Aralala. Novelomin'ny Louise Ravelosoa. Sylvia Randrinatoandro. Sofaniry. niaraka tamin'ny Sineze Faly. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Reny Mahery Fo. Tantara no toto sainy malimbotra. Mbola itoy. Ho anao teo
Orange Tataramtoui, Viva. Black Rose, leader sur le marché depuis 60 ans grâce à vous. Nanolotranao teo Tatara eto amin'ny Viva Radio. Black Rose fonanenina mpisekatra amin'izay. Ary ohatra amin'ny atanora be angana izany e? Possible. Reneny koa zany mahita fika foana. Lazainy ila fampirahava indray sao tsika. Ary mangirana be sady ohatra malefaka ange zany volonareo zany e. Na fiasa Black Rose indray ngamby neny e? Ay, ve mbola misy reny. Black Rose fonanenina mpisekatra amin'izay. Efa be tabenina mpisaika fa Black Rose ihany ikiny tsara. Manamainty tsara ny voloko sady mampangirana azy. Misy foana Black Rose hatramin'izayka. Efa io koa zangeny nampiasain'ny bebe taloha. Za koa ngamba rehefa lehibe sura fa ampiasa Black Rose. Safiary indray zao papa. Black Rose, lokom-bolo natoraly, mety amin'ny karazam-bolo rehetra, fa atanorana lalandava. Black Rose, leader sur le marché depuis 60 ans grâce à vous. T'as vu le nouveau magasin ABC à Tanzbat? Ah bon? Ils ont ouvert à Tanzbat? Eh oui, je te jure, c'est le plus beau magasin que j'ai vu. Les luminaires, les carrelages, les outillages, tout est canon. Et les prix, franchement, ça donne envie de tout refaire chez soi. Toi, tu vas finir par me faire poser du carrelage dans la cuisine juste pour le plaisir. Et t'as même pas vu l'offre d'ouverture. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Retrouvez le nouveau magasin ABC à Tanzbat juste en face de la Galerie Smart. ABC, entre l'expert et vous, une même passion.